Sotranao zahay Jesosy afaka manana fotoana hienona zay lazay ny teninao, azahoana zay ambaranao, dia mangataka ny fanazavan'ny fanahy masina tokoa zahay fa ny famoahakevitry ny faminaniana dia tsy efa ny fisain'olombelona ihany. Dia mitenena amin'ny alalan'izao fampianarana zay atao eto izao, ry fanahy masin'Andriamanitra velona, misaotranao tamin'ny asanao lehibe nanafihery tamin'ny fanomanana, ary misaotranao amin'ny asanao lehibe manafihery amin'ny fanolorana, dia misaotranao amin'ny asanao lehibe amin'ny fanamasahana an'izany eo amin'ny fiainan'ny mino tsirairay eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay manaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'izao maraina vaovao zao, ka hamaky andiny soratra masina ihany tsika manampy izay efa alentsika teo, ny Isaia 40:50 azafady, andininy 7, ka ajanontsika rehefa tonga amin'ny andininy 10. Io dia varavarana misokatra ihany andraisantsika ny fizotry ny fampianarana zay toy sy isesy hatrany tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mienoa ry taranaky Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaky Israely, izay no babena trany an-kibo sy nentina trany am-boka, na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotso volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka izaho ihany no itrotro. Eny izaho mitondra sy hanafaka, hampitovinareo amin'iza moa sy amin'iza no hanoharanareo ahy, ary iza no ataonareo tahaka ahy mba hitahany amiko. Amen. Ny volon-tendriavana dia mitondra fanazavana, angamba tsy mety ilaza hoe mialatsiny amin'ny fahateren'ny fotoana, fa dia fantatry ny olona hoe eto Antananarivo dia amin'ny enina izy dia efa tonga, fa tsy mba miandro hoe mbola mba misy fotoana, dia mety haikatintsika zany. Faharoa, mialatsiny koa fa no ny amaroana dia ny filazana tsotsotra momba ny Isaia, ny mpaminany zany no resahantsika voalohany. Ny mpaminany dia mpitondra mivantana ny hafatr'Andriamanitra, mpitondra mivantana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ho an'ny vahoakan'i Israely. Ny alalany maro azy matetika dia hoe milaza zavatra ho avy, fa tsy izay ihany, fa milaza ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Adidin'ny mpaminany ny manazava sy mampihatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra iainan'ny olona. Iny zany dia asiako fanamarihana matanjaka, satria misy any olona zany tsy mieritreritra ny asaribidiny hoe Andriamanitra rehefa miteny na mampiteny ny mpanompony dia mampitsafoka an'izany hafatra zany ao amin'ny tontolo ny fiarahamonina izay vatanana, fa tsy maniditsidina eny amin'ny habakabaka eny. Zava-dehibe ny hoe ampiarana ny sitrapon'Andriamanitra
eo amin'ny fiainan'ny olona. Manantitra ny anjara raharahan'ny mpaminany tahaka izany tsika dia milaza hoe misy koa ny atao hoe mpisorona, misy koa ny atao hoe mpanora-dalàna, izay samy manana ny anjara asany manokana koa teo anivon'ny fiarahamoniny Israely, ka tsy afangarotsika zany izy ireny. Zany koa ny olana matetika afangarotsika ny zavatra dia ataotsika indray mifoaka any mpanompon'Andriamanitra, na katekista, na pastora, na mpiandry, na fa samy manana ny sokajiny ireny, samy manana ny antom-pisiny dia samy manana ny anton-draharaha. Ny mpaminany koa dia antsoina hoe pahita, miverinao amin'ny tenin'Andriamanitra koa zany. Mpitondra ny afan'Andriamanitra, olon'Andriamanitra manokana, mpanompon'Andriamanitra, anarana samy iantsoana an'ireny mpaminany ireny zany. Fa ny mpaminany dia mampafantatra amin'ny olona ny hoe iza Andriamanitra, inona ny maha izy azy an'Andriamanitra, manao ahoana ny asan'Andriamanitra, ary inona marina no sitrapon'Andriamanitra. Manao zany asa zany ireny mpaminany ireny. Dia azagaga nareo fa amin'izao andro iainantsika izao tsy misy mpaminany amin'ny endriny manokana tahaka izay nahitana azy tamin'izany fotoana izany, fa raha ireo asa rehetra voatanisy ireo no resahana, mampianatra na mampafantatra amin'ny olona ny maha izy azy an'Andriamanitra arak'izay takatry ny saina, vaiza moa no aizana milaza izay tsy takatry ny saina, mampafantatra ny asan'Andriamanitra, mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mijery an'izany ianareo dia tsy hafa zany fa ny asa izay ataon'ny pastora sy ny mpampianatra teolojia, na ny mpitondra fitandremana zany, na ny mpampianatra ny misarotra zany, na ny mpampianatra ny STPL zany, na ny mpampianatra ny sekoly biblika zany. Zany le fisehoany. Fitaovana mahomby azahoana mampafantatra an'Andriamanitra sy ny asany ary ny sitrapony ny mpaminany. Ka dia manjary misy olona mieritreritra hoe manelanelana ny olona amin'Andriamanitra, ka tsy le ataon'ny mpisorona mitondra ny hetahetan'ny olona makany amin'Andriamanitra, fa lay ataon'ny mpaminany mitondra ny hafan'Andriamanitra makany amin'ny olona. Amin'ny andro ankehitriny izy io fa lasa ao anatin'ny olona anankiray ihany. Rehefa mandeha tozy ny olona mba hitao bavaka izay, le adaladala ireny aza moa dia manao hoe vavao anay mpanota, efa tsy anao an'izy izay, dia ianao no ataon'izany io. Dia lasa tafatambatra amin'ny olona anankiray ny fitondrany hafatr'Andriamanitra sy ny fitondrany ny etaetan'ny olona. Fa eto izy miavaka tsara. Ny mpaminany dia manatanteraka ny asany na amin'ny alalan'ny toroteny ambava izay ataony, na amin'ny alalan'ny soratra izay atolony. Samy atafitan'ny mpaminany hafatr'Andriamanitra daholo, na izy miteny na izy manoratra. Fa akoatriny hoe miteny, manoratra, dia misy koa ny fanehoana ny faminaniana ataon'ireny mpaminany ireny amin'ny alalan'ny fiatsika. Ary misy fanehoana sombo tantara aza, ampiariariana izany asa faminaniana izany. Matetika dia mieritreritsika hoe misy zavatra manokana tsy maintsy lazay, fa reny mpaminany reny dia afaka manao ny asany amin'ny fitantarana zavatra tsotra
eo anivony fiarahamonina. Ary na Jesosy tena ny azy dia nampiasa ny fampitodiana ny olona amin'ny zava-maniry amin'ny toetrandro mba hilazany ny hevitr'Andriamanitra. Ary dia nanao zany ireny mpaminany ireny. Anankiray amin'ireny mpaminany ireny Isaia. Ny dikan'izany anarana hoe Isaia zany dia Jehova no mpamonjy. Fiasana mahery teo an-tanan'Andriamanitra Isaia ka nitory nanambara ny famonjen'i Jehova. Zay ny zavatra lehibe teo ambava. Nanana ny laza mihitsy ny soratra zay navelan'i Isaia, na dia tsy fantatra loatra aza ny fiainany. Araka ny hita dia laharana voalohany ao amin'ny boky ny faminaniana ity soratra Isaia ity, raha jerena ny baiboly hebreo. Dia toy izany koa laharana voalohany ao amin'ilay vondrotsoratra atao hoe mpaminany lehibe ao amin'ny testamenta taloha, ny asa soratry Isaia. Aza dia sahirana anareo mihaino ahy milaza hoe vondrotsoratra, asa soratra, kanefa faminaniana ny resaha. Fa miteny amin'ny fomba fitenin'ny mpampianatra anay aho, fa tsy miteny amin'ny fomba fitenin'ny mpaminany. Ka dia manjary mahita fitandrosana tahaka izany. Isaia dia anankiray eo amin'ireo zanak'Andriana ambony tao amin'ny fanjakan'i Davida. Amin'ny laharana moa zany fa tsy amin'ilay fanjakana itenenana azy fa amin'ilay laharana misy ny mpianakavy. Fa na dia manana ny laharam-boninahitra ambony eo amin'ny fiarahamonina azy izy, hitatsika ao amin'ny Isaia toko fahaenina fa na tsy ary ny mahatsinotsinona azy izy. Raha ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina, olona ambony izy. Fa rehefa nitodika eo anatren'Andriamanitra izy, dia niariary loatra ny fahalitoana na ny maha tsinotsinona azy. Ny mpaminany Isaia dia nanambady niteraka roalahy nonina tao Jerosalema. Ny mpaminany Isaia dia nanatanteraka ny asa faminaniny nandritra ny 80 taona teo eo. Nanomboka tany ho any amin'ny taona 857 talohan'i Jesosy Kristy zany, tamin'ny fotoana nahafatesan'ny Ozia mpanjaka. Isaia mpaminany araka ny voalazan'ny mpandinika dia eo anelanelan'ny Mosesy sy Jesosy. Mosesy dia lehilahy malaza amin'ny mahampitondra ny lalàna azy, dia hanolorana ireo ataontsika hoe boky 5 lalàna na ny boky 5 Mosesy. Fa etsendaniny Jesosy, rehefa mamaky ny Jaona toko 13 sika, dia atoron'ny tenin'Andriamanitra sy ny mpampianatra soratra masina mazava tsara fa i Jesosy dia tsy Mosesy vaovao hanome lalàna vaovao fotsiny arak'izay iveran'ny sasany azy, fa manana ny maha izy azy ho mpanolotra fiainana, ho mpitondra filazantsara. Ka ny hoe Isaia eo anelanelan'ny Mosesy sy Jesosy dia izao ny dikany. Mosesy mbola mitondra ny tenin'ny lalàna
hanameloka tsy misy fepetra ary mitondra ny tenin'ny filazantsara fampionorana tsy misy to azy. Raha vakina ny Isaia manontolo dia izany no azo lazay. Noho zany dia sady ny andro fibebahana matanjaka be Isaia no nitondra fampiononana tsy manam-paharoa, ary ny mpikaritra sasany dia nanondro azy ho anankiray amin'ny evanjelista. Na dia mpaminany izy dia nanondro azy ho anankiray amin'ny evanjelista. Ary ny mpikaritra sasany dia laza fa ny soratry ny sesy dia filazantsara fahadimy. Matio, Marka, Luka, Jaona, Isaia. Zay no atao hoe filazantsara fahadimy. Manana laharana ambony sy sarobidy tahaka izany ity mpaminany Isaia ty, araka ny fijeren'ny mpandinika azy. Hojerentsika izao rehefa avy namisavitsika hoe inona no mampiavaka ny mpaminany amin'ireo olona izay manompo an'Andriamanitra sy ny fiangonana ao anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonin'ireo ka anankiray amin'ireo Isaia. Dia hojerevantsika vetivety zao hoe inona no tontolo nanodidina ity faminaniana ity. Hojerentsika vetivety zay tontolo manodidina ny faminaniana zay. Niezaka mihitsy aho mba tsy hitondra antsipirim-panazavana araka ny fomba ny fikarohana teknika, fa miezaka mihitsy aho mba hanolotra amin'ny fahatsorany sy hahafafitana ny zavatra tiany ho lazaina amin'ireo atotakevitra marobe zay fikirakiran'ny teknisiana. Ny tontolo manodidina ny faminanian'i Isaia. Nizara horoa ny Israely tamin'izay fotoan'izay, ny ilany avaratra misy ny foko folo, ny ilany atsimo misy ny foko roa monja, ny an'ny Benjamina sy Juda zany. Ny fanjakana avaratra dia lasako bado tamin'ny taona 270 talohan'i Kristy. Ny fanjakan'ny Juda ao atsimo dia latsaka tamin'ny fanompoatsampy lalina. Ny dikan'io dia hoe tafiditra tamin'ny fahasairanana tanteraka ny olon'Andriamanitra, miteraka fahasahiranana ara-toekarena, miteraka fahasahiranana ara-tsosialy, miteraka fahasahiranana ara-politika, miteraka fahasahiranana ara-pivavahana no hoe lasako bado. Miteraka fahasahiranana lehibe ara-pivavahana zay mitondra olana ara-tsosialy, mitondra olana ara-toekarena no hoe latsaka lalina tamin'ny fanompoatsampy. Nalaza nananana ny toerany tamin'izany fotoan'izany ny fiezahana haka na hambabo ny tany, ka ny firenena tsirairay dia miezaka mampisongadina ny heriny azoany fely hafa. Tamin'ny fotoana io zany ny Asirianina dia nanitaka fatratra ny fanjakana, ka ny Asirianina no nahazo voalohany
aniny Israely avaratry ny taona 2700 alohan'i Jesosy ho isika. Tamin'ny taona 107 koa nefa, izany hoe 120 taona taty aoriana, dia voasambotra izy ireo koa ny fanjakan'ny Joda. Dia miara-tratra ao zany Israely manontolo. Tamin'ny taona 929 talohan'i Jesosy, dia nitombo indray ny hery sy ny tanjaky ny Babyloniana. Dia tsy ny Asirianina indray zany no manana fahefana, fa lasa ny Babylonianina indray ny raharaha, ary ny Babylonianina indray no nambabo ny Israely. Izy olon'Andriamanitra, olom-boafidin'Andriamanitra, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, kanefa mambabo azy daholo izay manana hery sy fahefana, na ny Asirianina na ny Babylonianina. Ary ny tena loza zao, mbola tonga koa ny Persianina taty aoriana. Dia mifandimby ao zany, mampiasa ny heriny sy ny fahefany amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra, amin'ny fanaka nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ireto mpanjaka jentilisa be aby reto. Tamin'ny taona 750 talohan'i Jesosy, dia nisy mpanjaka anankiray atao hoe Cyrus lehibe, nandray fanjakana nandimby andray. Tamin'ny taona 750 talohan'i Jesosy, dia nifehy ny Mediteraniana manontolo na ny Azia voany ankehitriny izy. Zany hoe rehefa nanjaka 720 taona izy, dia nafehy faritra ngeza be. Ary isan'ny babony koa ny Babylonianina tamin'ny taona 730. Izao no tsara mare, na dia nanana ny hery sy ny fahefana lehibe afaka nambabo faritra lehibe tahaka izany ity Cyrus lehibe, mpanjaka Persianina ity. Dia izao nampalaza ny Cyrus ny nanafahany ny Israely tamin'ny fahababony, ka nahazoan'izy ireo niverina ho an'i Jerosalema. Ary io dia zavatra anankiray tiako tsindrina ny hoe, na dia ny mpanjaka jentilisa aza dia azon'Andriamanitra ampiasaina hitondra fanafahana. Ary ny mpikaraka maro dia manondro ny Cyrus lehibe ho anankiray ny Mesia. Nefa izy mpanjaka jentilisa, fa na dia ny mpanjaka jentilisa aza dia azon'Andriamanitra ampiasaina hitondra fanafahana ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra zany. Zava-dehibe mihitsy ny ianarantsika an'izany amin'ny fianarana ny soratry Isaia tahaka an'izao. Ny fanjakana Persianina no namarana ny fahababony sy ny verenina tokoa ho any Jerosalema. Rehefa nalefa ny Cyrus ireo jiosy sasany, dia afaka niverina tsikelikely nakany Jerosalema. Tsy nandeha ho azy koa nefa zany. Efa mahasambatra aloha hoe ny manam-pahefana namaha ny fatorany fahababony ka manome alalana mahazo mody ianareo. Fa izao tsy nandeha ho azy zany, fa
betsaka ny olana nosedrainy. Afaka tany ianao fa amin'izay vatanana misy ady mbola atrehany ary tsy moro zany. Amin'izany fanotinana tsotra ny tontolon'ny famonaniana Isaia zany dia izao: misongadina amin'izany ny fampisehoana hery sy fandraisana fahefana hifandrombahan'ny olona mihevitra ny tenany ho matanjaka. Mbola misy zany na dia ny andro ankehitriny aza fa aza atao hoe tamin'izany andro zany. Mbola misy izay mihevitra ny tenany ho matanjaka ka te handrombaka ny fahefana haka azy. Amintsika resaka zao dia resahana ny atao hoe fanatontoloana, ny mondialisation. Dia ary nijery ny dokam-barotra ny RTL atsika ohatra, eo le monde est à vous. Anao izao tontolo izao. Satria vokatry ny lafin-kevitry ny fanatontoloana dia manjary azo atao ny mipetraka eto ambato vonaky fa mifandray mora foana, tsy manerana ny Madagasikara ihany fa manerana n'izao tontolo izao. Ary samiezaka ny laza ny tenany ho firenendehibe, na ny Amerikanina, na ny Japonais, na ny Koreana. Samy miezaka mampiseho ny heriny sy ny fahefana mba ahafahana mifehy izao tontolo izao. Asa moa na manaitra ny sainareo na tsy manaitra ny hoe 30 taona lasa sy mbola nisy zany fampiresaka amin'ny SMS zany. Amin'izao mba ampianarinao ny komity hoe ny resaka ato anaty komity eny dia fanapahan-kevitsika dia anjarantsika samy rery fa tsy viraviraina ny velany any. Ny mpitarika fivoriana mbola tsy mamarana, ny SMS efa miala ho toeranao dia ny any velan'ny trano any efa mahalala hoe zao tapaka tato. Raha mahafalifaly azy dia mizara faliana izy, raha mahasososotra azy dia mizara tezerana izy. Mivoaka avy ato falao ny mpitarika fivoriana, mitsena ny afalian'ilay faly ao ambadika ao, na mitsena ny atezeran'ilay tezitra ao ambadika ao. Zavatra tsy ampoizina ao zany. Fahasarotany fitondram-piangonana ankehitriny zany. Satria ity endriky ny fanatontoloana ity dia endrika fanjanahana tena faran'izay mihady. Ahafahanao mifehy zay rehetra tsy miaterika fehezinao akory. Saingy izao efa tamin'ny andron'ny Isaia ary mandraka ankehitriny dia ambara fa tsinotsinona ireny. Tsinotsinona ireny. Isaia tena ny dia nanaiky an'izany. Tsinotsinona ny hery sy fahefana aderadera eo anatrehan'Andriamanitra. Tsinotsinona satria eo imason'Andriamanitra dia tsy hafa fa fahalovana ireny. Fahalovana. Ny famonanian'i Isaia izay mbola masina mandraka ankehitriny dia maneho mazava fa Andriamanitra no mpanjaka mahery indrindra. Andriamanitra no mitondra ny olona. Ka dia asan'Andriamanitra izay mibitsibitsika tamin'ny mpanjaka Kyrios lehibe hitondra fanafaha fa tsy izy ny tsara fanahy mihoatra noho ny hafa. Anteriny famonanian'i Isaia fa Jehovah Andriamanitra Israely irery no Andriamanitra. Ary isan'izany ilay nivakitsika tamin'ny atoko fahaenina amby 7 teo. Ampitahainareo amin'iza moa. Raha toy izantsika ny 5 dia izy hoe ny volamena dia atsonika dia bataina vao mietsika. Reny nefa nataonareo Andriamanitra, reny nefa nampitahainareo amiko. Raha vakitsika ny Isaia 4:7 dia lazainy mazava mihitsy tsy misy afa-tsy izany Andriamanitra. Azo ny hery sy ny fahefana rehetra. Izy no Andriamanitra lehibe
izy no mpanjaka lehibe. Ary isan'ny masarobidy ny faminaniany Isaia ny lazany hoe mampandresy ny sisa. Nisany vakitsika tamin'ny Isaia 7 teo zany ny 9 ny fisiany atao hoe sisa. Ireo olom-bitsy matoky an'Andriamanitra. Andriamanitra manome toky ny olona mahantra sady ampahantraina rahateo. Olona mahantra ny olon'Andriamanitra, ampahantraina ny olon'Andriamanitra satria nampiara ny fahefam-panjakana ety an-tany ny fahefana kababo. Fa omen'Andriamanitra toky ary raha miverina amin'ny Isaia 7:20 fa 9 sika. Ino rehefa vita tompoka vatsy eo ampelatana ampenao ary mandanao dia natrehiko mandrakariva. Tsy afo zany fa fanomezan-toky ny sisa. Fanomezan-toky ireo olombitsy matoky an'Andriamanitra. Amin'izao andro misy antsika ankehitriny zao dia sady ren'Andriamanitra no lazaiko hoe hitatsika, rentsika koa, fa misy olona kivy sy mamoy fo. Dia inona tsony moa? Tsy afaka manoatra tsony. Fa amin'izany indrindra no itenenana amin'izao hafaky ny Isaia mpaminany zao. Ho jerentsika vetivety ny votoatin'ny afaka amin'ny ankapobeny. Ary mieritreritra hoe rehefa vita zay dia avelako aloha ny androany satria mety efa mibahana be loatra ny fotoana iviriko mihitsy zay. Dia mbola manana adin-droa rapitso afaka pitso anohizako ny betzavavzetsy zay mbola haminona ny sorotro. Fa resantsika kely aloha zany ny votoatin'ny afaka na dia efa misy zavatra vitsivitsy voalaza teo amin'ny tontolon'ny faminaniana. Isan'ny soratra sarobidy ao amin'ny testamenta taloha ny Isaia. Fitambarana faminaniana ireo soratra ireo. Ny famonjena ny votoatin'ny afaka manontolo. Tsy misy azo antenaina na dia kely aza zay kelezan'ny olona hay. Efa somary mpesantsika kely miloko eo zany. Asongadiny ny hafaka entiny Isaia koa. Ny famakina bantsilana ny fahalovana eo amin'ny mpitondra na ny mpitariky. Le leader. Vakina Isaia bantsilana mihitsy hoe misy fahalovana eo aminareo mpitondra, eo aminareo mpitariky. Dia asehon'ny Isaia miariary ny amin'ny atao hoe fahamarinana. Ary sika zao dia makalaza ny 500 taonan'ny reformation dia anisan'ny teny fanalahidy ny hoe fahamarinana sy ny hoe fanamarinana. Satria ny 20 ny afaka izay lazainy Isaia dia manondro ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa ny 20 rehefa tonga teny reformation dia io fahamarinan'Andriamanitra io anamarinan'Andriamanitra ny mpanota. Isehoan'Andriamanitra mpitsara marina ka ilazano marina na dia ny mpanota azy. Vetikevitra entiny Isaia zany. Ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra no fototra iorenan'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny Israely. Raha ny marina ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra dia mampiapaka lavitra tsy misy ifandraisany amin'ny olombelona mpanota. Fa izay kosa nefa no anaovan'Andriamanitra fanekena
amin'Israely. Io zay nylazan'i Isaia amin'ny toko fahaenina. Indrisy olo-mahantra malotomolotra. Dia nisy sary na famantarana arak'izay namaritafikena tao hoe faminaniana nasiana vainafo ny vavany, ilazana ny fanadiovan'Andriamanitra azy, ekeny ny mahampanita azy, fa asehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra maro sy masina azy, dia nanadio ny mpanota. Io ilay atao hoe nanao ny fanekeny tamin'ny Israely Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra no iorenan'ny fanekena izay nataony tamin'ny Israely. Anankiray amin'izany fanekena zany ny teny fanevana antsika amin'ny Isaia 5:20. Hoy izy: indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelantanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra iorenan'ny fanekena izay atao amin'ny Israely. Ary anankiray amin'izany fanekena izany hoe vita tomboka vatsa ho an'Andriamanitra ny Israely. Andriamanitra ny manao izany. Eo ampelantanan'Andriamanitra ny Israely, satria nampifamatorony aminy ary voafefy na voary manodidina eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny Israely, satria izany no iorenan'ny fanekena. Tsy afen'ny Isaia fa ho an'izay manamafo dia mitory sy manambara fanameloana mahatsiravina izy. Iny ilay andresazika tany aloha Mosesy mitondra ny lalàna. Ary amin'ity faminaniana ity dia betsaka ny fanambarana handravana ny Israely, handravana ny Juda, handravana ny Jerusalem, handravana ireo firenena jentilisa marobe, ny ota, ny fireriana, ny fizahazahoana, ny fahalovana, zany ny takana ho an'ireo sisa, ireo olombitsy matoky an'Andriamanitra, dia sandratra ho avy tokoa amin'ny alalan'ny teny fampanantenana, teny fampinoana, amin'ny alalan'ny fanirahana ny Mesia, amin'ny alalan'ny fanirahana ilay Ebed Yahve na ilay mpanompon'i Jehova. Ireo no mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrahana no marina. Anteriny Isaia fa manohitra tanteraka ireo mpitondra miavinavina, ireo mpitondra simba ny kolikoly, ireo mpitondra miaina ny tsy fahamarinana tokoa Andriamanitra. Ambariny Isaia fa miendany amin'ireo voikilika, voantsindry azo lena Andriamanitra. Ho an'ny mpandinika soratra masina maro dia mahita hoe Jesosy araka ny filazantsarany lioka dia any malahelo. Fa izany koa no ambarany Isaia, izany koa no hafatra entiny Isaia. Mandrava izay mihevitra ho manana fahefan'Andriamanitra, manaraka izay rehetra heverina fa vohosiosy, miangy ny famonjen'Andriamanitra, zany indrindra
no asa lehibe izay ataon'Andriamanitra ambarany Isaia. Zay rehetra mihevitra ny tenany ho manana ny hery sy ny fahefana, zay rehetra mihevitra ny tenany ho manana ny fahalalana sy ny arena rehetra ka manao an'Andriamanitra tsy misy raha van'Andriamanitra zany, fa izay rehetra hosiosena ailikilika miandry somanatena ny famonjen'Andriamanitra dia tolorany amin'izany tsy misy fepitra. Ny Isaia 4 resatsika misy rapitso zany no mampisongadina ny sitrapon'Andriamanitra manangana ny Jerosalema amin'ny foibe ny fanjakan'ny Mesia. Ity Mesia ity manapotika ny herin'ny fahavalo ao Jerosalema ny foibe. Fa amin'izay notanisaitsika teo ny Babilonianina dia fahavalo lehibe, fa ny rahan'Andriamanitra Kirusy hanafaka ny Israely. Tsy vitsy koa ny olona ampahorian'ny fanandevozan'ny ota, fa irahan'Andriamanitra Jesosy hanafaka izay rehetra no andevozan'ny ota. Kirusy mpanjaka no tondroina ho Mesia araka ny soratry Isaia. Fa amin'ny fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra, raha mijery ny filazantsara ny Matio tsika, raha mamaky ny filazantsara ny Marika tsika, dia anoroana mazava an Jesosy ho ilay mpanjaka lehibe izany. Sarobidy amin'ity afaty ny fiverenana ho any Jerosalema. Sarobidy amin'ity hafatra entin'ny Isaia ty ny fodiana avy amin'ny fanandevozana, ka dia saroana eto ny fisian'ny fanandevozana tany Egypta sy ny fanomezana azy ireo ny tany Kanana, ny fampodiana avy amin'ny Babilônia sy ny famerenana azy ireo amin'ny Jerosalema. Sary roa lehibe misy itovizana zany, fa misy fahasamihafany koa. Sangy mialohan'ny idirantsika amin'izay fitovirana fahasamihafany zany dia miala avy amin'ny fahababona na avy any Egypta ho any Kanana na avy any Babilônia ho any Jerosalema zany, dia tsara aloha no milaza. Fa ny fahatanterahany zany dia ny fiverenan'ny mpanota no ny herin'ny fanamasina ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra velona ety an-tany sy any an-danitra. Tsy hafa zany fa fiainana ny fiainam-pifoaza, fahavelomana ao amin'ny fiainam-pifoaza. Ny dia miala any Egypta ho any Kanana, ny dia miala any Babilônia ho any Jerosalema, dia tsy hafa fa ny dian'ny mpanota miala ao ambany vahoan'ny Satana amin'izay tarehiny fanamasina azy hiaina ny fiainam-piadanana ao Jesosy, fiainam-pifoazana zany. Toy izao no fampitahana tsotra zay niniantsika asongatana. Samy ny fitondran'Andriamanitra no nitondrana ny olona niala avy any Egypta ho any Kanana, nitondrana ny olona niala avy any Babilônia ho any Jerosalema. Saingy ny fialana tany Egypta dia fialana tamin'ny fantosira, fa ny fialana avy any Babilônia dia fialana amin'ny fiadanana. Engaviko ianareo mba hisy io manamaky an'ireto andiny soratra masiny reto ampiariariana izany dia miala avy amin'ny fahababona makany amin'ny tany tondrevino sy tantely izany, na miala avy amin'ny fahababona ho any amin'ny paradisy izany. Ny dian'ny mpanota entin'ny fanamasina miala
avy amin'ny fanompoana ny satana sy nyzao tontolo izao ary ny nofo mizotra makano ny fanompoana any Jesosy sy ny fiangonana. Exodosy toko 12:1-12 misy anankiray mba mamaky an'io. Exodosy toko 12:1-12 dia misy anankiray mamaky ny Deutéronomia toko 4:9-7. Deutéronomia toko 4:9-7. Dia misy anankiray farany mamaky ny Isaia toko 4:15-12. Isaia toko 4:15-12. Izy nahita ny Exodosy toko 12:1-12 iny micro. Exodosy toko 12:1-12 amin'n'anana Jesosy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, valahanareo ho voasikiny, mikapanareo eny an-tananareo, eny an-tongotrareo, ary ny tehinareo eny an-tananareo dia hoaninareo faingana izy fa pasaka ny Jehovah. Amen. Hoaninareo faingana izy dia mitsoka nareo. Exodosy toko Deutéronomia toko 4:9-7. Deutéronomia toko 4:9-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza ny mofo misy masirasira no hoaninao aminy. Amin'ny fotoana no ihinananao mofo tsy misy masirasira dia mofo pahoriana. Fa tampoka no ivoahanao avy tany amin'ny tany Egypta mba ho tsanovanao amin'ny andro rehetra iainanao ny andro izay nivoahanao avy tany amin'ny tany Egypta. Miala tapoka avy any Egypta ho any Kanana. Leo jerantsika ny Isaia toko 4:15-12. Isaia toko 4:15-12. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy tampoka no fivoahanareo ary tsy losoka no handehananareo, fa Jehova no hitarika anareo eo aloha ary Andriamanitry ny Israely no vodilananareo. Amen. Tsy tampoka, tsy losoka, mandeha amin'ny fiadana. Samy Andriamanitra no mitondra azy miala avy amin'ny fahababoana tany Egypta ho any Kanana, avy amin'ny fahababoana tany Babilôna ho any Jerosalema, fa ny ray tampoka mandositra, ny ray mizotra fiadanana. Tsy tampoka, tsy losotra, mandeha amin'ny fiadanana. Zava-dehibe zany. Faharoa, avy any Egypta ho any Kanana dia namaky tany efitra lehibe sady maina. Eo anelan'elan'ny Egypta sy Kanana misy tany efitra lehibe sady maina. 40 taona tsy maintsy namakivaky zany ny Israely. Izy ireny mamaky ny Deutéronomia toko 9:5. Deutéronomia toko 9:5. Izy ireny mamaky Deutéronomia toko 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Entoko. Zany ny fahasarotana andalovantsika. Fa jereo ny Isaia toko 4:4. Isaia toko 4:4. Zareo mamaky an'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka asandratra ny loasa rehetra, aoka ahety ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Amen. Jereo ny fahasamihafana miala avy any Egypta makany Kanana, nitondran'ny Israely tany efitra lehibe. Fahasairanana tsy misy toazy. Fa jereo ny elanelan'ny Mesopotamia, Babilôna zany, Mesopotamia sy Jerosalema.
na ny tendrombohitra entiny lembalembo totofa dia mandeha mora fotsiny ianao tsy misy manahira mandeha amin'ny fiadanana. Fahatelo, Andriamanitra dia nanome rano ho an'i Israely amin'ny fotoana sasantsasany tamin'ny nandehanana tany an'efitra. Fa amin'izay niverenana avy any Egypta dia ny lohasaha sy ny tendrombohitra mihitsy no mamoaka ranony bohibohika hiveloman'ny Israely mody amin'ny Babilôna makany Jerosalema. Izy mamaky ny Isaia 7:7-8. Isaia 7:7-8 efa nisy nahita ve? Pamenahan Jesosy. Ampibodoka ny rano eo amin'ny tendrombohitra mangatsiaka ao, amin'ny loharano ao amin'ny lohasaha, hanao ny hevitra ho farihy ao, ary ny tany karakana ho loharano boboka. Amen. Dia ireo sary amin'ny fodiana avy any amin'ny fahababoanareo amin'ny fahasamihafana izay asehony koa no mitondra fampahereza ho an'ny mino miady amin'ny nofony, miady amin'ny Satana, miady amin'izao tontolo izao hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka mihoatra noho ny efitra maina, mihoatra noho ny tendrombohitra sy ny lohasaha nanome rano be, hevery ny asarobidiny filazantsara entiny Jesosy ho anao. Amara-paranazytsika ny Isaia 4:7-9 dia manondro mivantana sy manazava ny amin'Andriamanitra toka hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova mpanjakan'Israely, dia Jehova tompony maro mpanaritra azy. Izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Manomboka izany fanambarana, faminaniana, ampahafantarana ny maha-izy azy an'Andriamanitra ataon'ny Isaia mpaminany izany no mivelatra ny teolojia monoteista ataon'ny jodaisma, ataon'ny silamo, ary indrindra ataon'ny fivavahana kristiana. Tsetsatsetsatry avitra no ilazana fa na dia tsy amin'ny fomba ofisialy azy no aneken'ny firenena mikamba an'Andriamanitra ho Andriamanitra toka, satria ao amin'ny firenena mikamba na dia misy mpanompo samy be matsy raviny. Fa na tsy amin'ny fomba ofisialy azy dia tiako ny mampafantatra anareo hoe amin'ny foiben'ny firenena mikambana any États-Unis tsy lavitra eo dia ahitana soratra avy amin'ny Isaia 4:1-4. Zao no voasoratra amin'izany rindrina izany. Eny maro ny firenena no hiaingaka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehova ho any tendrombohitry Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalàny andehanantsika amin'ny atorony. Fa avy amin'ny Ziona no ivoahan'ny lalàna ary avy amin'ny Jerosalema ny telon'ny Jehova. Ary tsara ny adiny jentilizy izy ka hampiaiky ny firenena maro dia hanefy ny saba no fangady reny ary nylefy no fanetezam-boloboka ny firenena tsy hanainga zavatra hifamely na hiantraky intsony. Tsy zavatra irina na nikendren'ny firenena mikambana zany fa tafasoratra any fa nisy dikany lehibe. Avela koa ny raran'ny firenena mikambana fa miverina eto Madagasikara dia milaza hoe marina, mbola marina, mitoetra ary mbola hitoetra fa ny fiangonana loharano-pitahiana ho an'ny firenena. Na inona manahirana mahakivy
adilay, fifandrafina, fifamelezana, vonon'olona, halaka, sy ny sisa. Manana ny teniny Andriamanitra entina amin'ny alalan'ny fiangonana mbola hamonjeny ny firenena. La zavatra lehibe zany ary fieritseritra lalina ho antsika fifoaza, ho antsika zanaky ny teny fikasana. Ahoana marina no ivelomantsika amin'izany herin'ny tenin'Andriamanitra mamonjy sy mamelona izany. Ahoana marina no itorantsika izany fahavelomana nomenantsika manokana ilay sisa zanaky ny teny fikasana. Ahoana no itorantsika amin'izany ho tonga fitahina ho an'ny firenentsika manontolo. Avelako eo ny androany satria efa mihoatra ny adiny iray dia tohizako indray izy rapitso hivavakintsika. Sodranao zay Jesosy, ny amin'ny teninao zay mitolotrao sy omenao no zay avelanao mianatra an'izany. Na dia eo ny fahamasina ny teninao ka naraiky taha ohatran'ny Isaia, eo tokoa ny mampalotomolotra anay, ampianaro zahay, hanatona anao amin'ny fanetretena, hiaikeloka, andray zany famelan-keloka izany, ary mitondra fiainana ho an'ny maro manodidinay, ho an'ny firenenay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Mbola ilavaka eny. Sotranao zay Jesosy. Noho ny amin'ny maraina sy ny teny zay hitanao anay zao. Gataka aminao zay fanamasina, sokafo ny fonay ary miasa ao anatinay. Andraisanay ny fanomezan'ny toky avy aminao, ny fampahirezana avy aminao, ny fampiononana ataonao, mba hatonga anay hitodika handray ny feonao rery, handray ny asanay